taranja kickboxing tanterahana ny alahady ho avy zao ihany koa ny fidinany tompondakan'ny ligna Lamanga amin'ny taranja kickboxing iavaka izy ity satria dia iara-dalana amin'ny kickboxing ny taranja pancras amin'ny alahady io mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny ligna Lamanga taranja kickboxing Andriamatoa Rakotoarisoa Gérard. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny azakazaka ligna Lamanga am'izao fotoana izao vatamahazatra ny federasion tamin'ny andriany fafito amby telopolo somary tsikely izy ny ligue fa sy ny federation ya voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola tafavory eto androany ary dia misaotra anareo mpanao gazety koa nanasana androany efa miresaka ihany sika efa ho tapabolana mahery zay mikasika ny championnat ligue kickboxing na Lamanga ny fanomanana aloha dia efa tena azo lazany efa vonona zany ny rehetrarehetra ny hery moa zany eo amin'ny ringa ny eo amin'ny salle efa azo daholo zany ataoko angamba amin'ny fanatanterahana no sisa ka mikasika ny 6 novembre io zany dia azo tenena ihany koa fa misy zava-baovao zany ho hitasika pakafy ny kickboxing ary amin'izao fotoana izao zany dia eto ny président commission malagasy ny pancréas zay sizovina amitsika monsieur parfait zay nitondra avo dia avo ny malagasy tamin'izany fotoana zany tamin'ny boxe savate française ka iverenako indray zany le kickboxing ny championnat ligue na Lamanga dia efa azo lazaina fa tena efa vonona daholo zany ny pisopiso ny rehetrarehetra. Ino ny tena azo lazaina hoe ampiavaka nyty faninanana io zay? Ny tena ampiavaka ny faninanana moa hatramin'izay dia ho besaka ny combat fa ny tena ampiavaka manoko anazy araka ny teneniko teo dia misy combat zay andraisan'ny pancréas tena feno dia feno tokoa. Maromaro ihany le katrokady amin'le faninanana vitandray andro ve le izy ahoana ny fiatrena an'izay? Efa nilazaina io zany tamin'ny fionana taminareo mpanao gazety tamin'ny voalohany ny ligue zany hoezana zany mba tsy hitarazoka le izy fa andro ray ihany zany dia efa vita le izy araka ny teny tamin'izay zany dia ringa anankiroa le izy zany dia efa voafehy tsara moa zany ny fotoana amin'ny fotoana io. Samba teto Madagasikara misy ligue na Lamanga kickboxing araka amin'ny pancras sambany dia sambany misy nzay ka dia eo amin'io moa zany sika ahitany style pancras zay affilié tanteraka amin'ny kickboxing zay efa nahazo fankatoavana tany fédération kickboxing malagasy. Araka izany dia iavaka ity faninanana ity amin'ny katrokady zato mahery eo amin'ny kilasy ASP no hiakatra ringa amin'izany. Voalohany indrindra aloha dia ny organisation générale an'ilay zany hanomboka amin'ny folo ora tsy diso mihitsy zany zay amin'ny fotoana io amin'ny 6 novembre ao amin'ny gymnase couvert Mahamasina fanomana arak'izay eo amin'ny 100 combat eo zany le 100 combat eo le izy arakarany raha misy éliminatoire miankina amin'ny au niveau technique miaraka amin'ny reto fandaharam-potoana zany amin'ny folo manomboka dia eo amin'ny elanelany eo ohatrany any amin'ny 12 sasany amin'ny ray ihany no miditra amin'ny pancras dia vitany azy dia miditra amin'ny final amin'ny kickboxing dia zany rehetra zany moa efa tena eo ampandaminana anazy tanteraka zay amin'izao oro zao Andravaka ity fiadinany tompontakana Lamanga ity ihany koa ny katrokady miisa efatra eo amin'ny taranja pancras izay efa tafiditra amin'ny ara-dalana amin'ny taranja kickboxing. Ho an'ny kilasy A dia indroa miditra amin'ny 10 minitra ny faninana ary kilasy B kosa dia indray miditra amin'ny 10 minitra.